Mariary aho tamina ranjakavola metofo andraiky izay hitondra ny hafa zao an'ny fiangonany amin'izao alahady faharoa volana oktobra nananganatsika no hevitra lehibe hoe andraisena ny tahotra ny finoana. Ireo ny mpianatra ao an-tsambokely miaraka amin'ny Jesoa ary efa nilazany mialoha hoe 5-telopolo. Dia isika renikely fa tsy ao ianareo marika toko fahefatra 5-telopolo. Ary efa rivany andro dia hoy Jesoa taminy hoe dia isika hita hoe riam-pity ny fikasany Jesoa zany eto dia nitondra ny mpianatra ndraiky aiza hoe nipity. Ary zany efa fikasan'Andriamanitra amin'ny fiainan'ny olona tsirairay manatanjona ampitanao Andriamanitra amin'izay ataony rehetra. Aza zay ranomasina ny jereny hoe manonja izy ty tena tsy ho tanteraka le teny tompo raha izao fa efa miteny izy. Ndia isika hita hoe nipity dia ny finoana tokony ho velona tsara opon'ny mpiana zany dia hoe tafita isika ohatsy hifanazazany va ny tompo. Zaho mahalala hevitra heverako anareo dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza mba hanmenareo fanampianana amin'ny farany. Andriamanitra dia manam-pikasana anome fiadanana anao na inona mitrango eo na inona midona eo efa izay fikasan'Andriamanitra ao anao. Hidra tao an-tsambokely ny mpianatra fofofo ny rivotra mahery misy ranomasina i Jesoa le teny taminy hoe ndesika hitahitapita nanino soma tsarament matory izy efa niteny izy tsy manday amin'ny tenin'Andriamanitra tsy ninina hitrango eo dia natory ny tompo. Sorapaka rehetra mpianatra mba sako zareo Jesoa matory mihitsy no any amin'ny teninay any amin'ny farana dia kokaniny matory kotrokotrona foasiny. Aza mba olona tsaratsara torimaso ohatran'ny Jesoa zany fa itainy loatra zany fa noho ny taony noho ny tsy fofofo ny rivotra mahery fa ny rivotra no nijereny tsy niteny Jesoa no nitikiny fa le rivotra mifofofo no nampiasa sainary mahateny tao foazina tompo tsy mampanantanao feny fa tena tahak'izao betsaka ny tahaka izany mitranga ny zavatra anankiray dia efa raikitra io amony tena hery zaho hoe mikiropakera zao mitranety zao ka tsy fantatrao fa ho an-tsambonao Jesoa sa tsy nentinao tao izy mbola zay hoe ary nentiny tamin'ny sambokely ihany Jesoa. Sambokely zany fiainatsika dia entinao makao apetraka ao anaty sambokelinao izy apetraka miaraka aminao ao ny tompo aza mandehilehy hoe nobolana fahatelo teo aza matoky ny fahalalànao matoky amin'ny Jehovah ny fonao rehetra dia miaraha amin'ny tompo ianao zany amin'izay atao sy alehanao rehetra. Nentiny tao an-tsambo Jesoa nao koa zany manapa-kevitra mitondra ny Jesoa ny fiainanao miaraka aminao safidy zany ny mpampianatra teo afaka manao ianao hoe no tsy manino nao entiko amin'izao
entinao reny sambonao dia matoky ianao fa zany ranomasina zany tsy hiary tsy nanonja zany rehefa atao hoe ranomasina ny amantarana azy dia manonja fa tsisy zany ranomasina dia hoe tonga dia mitono azy zany dia mipetraka fotsiny eo tsy manao ininy fa manonja io mitovy tsy misy valaka amin'ny tenin' Jesoa hoe aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo onja navadika eo onja ilay fandiny tsy maintsy manonja io ianao zany manava-kevitra ianao misy afidy entiko atao anaty sambokeliko izy Jesoa dia tafitoy ny ry ianao a mahitan'i Jesoa mahiny ohatra ny tsy manao inina tompo zany nyentiko tato anaty sambokely any izy nefa dia ty manjoa izy matoky ohatra ny tsy manao inina ary misy be dia be meniny anao zany hoe inona ary ty mba manana Andriamanitra ihany aza ty na tsy mifoazy ny mpianatra ary Jesoa aoka zava amintsika zany na tsy mitairiny tamin'ny toromasony aza Jesoa tafita reo sady tafita tafita reo satria Jesoa efa niteny hoe ndesiky hita hoe nety efa niteny zany tompo mba avereny kely eo an-tsaina sy eo ambanomasonao nge nidioka toko voalohany dia efa fito amin'ny telopolo lioka toko voalohany dia efa fito amin'ny telopolo maki mafy kely Raha fa tsy isy tsy mitanteraka miteny rehetra ataon'Andriamanitra ny baiboly moa rehefa miteny Andriamanitra dia miasa teny atao isaky miteny Andriamanitra dia mahatateraka aso izy azonao pofoiny zany misy mazava dia misy mazava misy apakapaka dia misy apakapaka isaky miteny Andriamanitra dia misy asa tanteraka ao fa tsy mbola niteny Andriamanitra dia hoe miteny izy dia tsisy inona nitranga kosa zay teny nataon'i Jesoa tamin'ny mpianatra zay dimy fa dimy telopolo dia isika hita hoe riapita dia tanteraka tao mafirina tsara amponao zany ianao efa nanapa-kevitra nanomboka tamin'ny nitondrany dadasineny ianao tamin'ny batisa dia nanotenao katekomeninao dia tonga mpanefana samy tompo ianao reny aneonao le fanapa-kevitra ao hoe hiaraka amin'i Jesoa atao ty sambokeliko ty a sambokely manko fiainanao fa tsy sambobe sambokely mora rendrika sao mitokotoky amin'ny sambonao ao fa sambokely io dia nentinao ao miaraka aminao ao Jesoa dia iny izy miara-dalana aminao amarininy amin'ny teniny zany iny zao mombanareo manakariva ambaraka tonga ny fahataperany zao tontolo zao ao an-tsambokelinao Jesoa ka nanonja ny ranomasina na ifofofo ny rivotra mila meno ny sambokelinao aza matahotra ianao aoka horesinao afinoanao ny tahotra ao ka eo ndrivake pastera tena blema amin'izy le mininy rehefa tena mitranga ny ranomasina tsisy tsony le finoana zay niteny Jesoa tamin'ny mpianatra nahoana ianareo no saritahotra mbola tsy miniany va ianareo samy zao ny Jesoa io lay ataonareo hoe présence d'esprit
ao aty-sainao mandrakariva, ao fononao aponao mandrakariva hoe aizy Jesoa ao aminao izy manana zany prézensy zany ao aty-sainao isaky misy mitsangana inona na ino mafy ve sarotra ve tena ndretika saminao ve dia ao koa présent ao aty-sainao tsara foana hoe aiza Jesoa ao an-tsambonao izy dia naty sy nitairy ny mpianatra aza ho antombo tamin'io io rivotry io mitsoka teo tanteraka ihany teny tompo indesika itenybe fa nenjy ny taony mpianatra tahaka anao miatika ny zavatra maro samihafa amin'ny fiainanao io dia nitairinao Jesoa ary tsy tezitra koa ny tompo hoe navelan'ny tany ny rivotra itsika navelan'ny tany ranomasina nonja ianao dia zay manahoana ny foazonao eo tsy zany Jesoa fa voatainy mpianatra izy dia avy sady resy tamin'ny rivotra sy ny ranomasina mangina mitsahatra tonga dia mitsahatra ny ranomasina tonga dia any amin'ny loza anao Jesoa no miteny tsy miteny mpianatra izy hoe letrotra zany kotonga amin'ny mamelony samokely dia mbola ao mpianatra ndray no tsy narytena zany raha matombo tsara dia mifazona anao maninona anao raha miteny hoe rivotra manginina anao avy dia miloza aloha natsahatra ny tompo azany Jesoa tompontsika io tsy Andriamanitra mpanometsiny anao io tsy Andriamanitra mitsara anao io fa Andriamanitra manino mamonjy anao io amin'ny zavatra maro samihafa mitrangokenanao Andriamanitra mamonjy anao io vonjerenao natsara ny tompony ranomasina sy ny rivotra zay vao teny tampianatra leretsy dia nareo ve dia mbola tsy manana fonona ihany ndritra zany fa tsy eo fa mangina eo raha mandeha misosany misamokely amin'izany zay vao miteny amin'ny mpianatra mampianatra amin'izay izy raiso ny fomba fiaina zany ataon'i Jesoa amin'ny mpianana zany mizatra mitranga ao an-tanànao azavy dia olona nanao an'ilay zavatra nitranga anao eo fa ilay zavatra aloha alamina ataony zao ty ataony zao ty any aminao le technicité dia ataonao le technicité andaminanao an'izany ho laminy reny efa tony tsara ny rivotra vao miresaka amin'izay hitanareo zao manko izy io ty mampianatra an'izay ianao zao ny fanao zao tokony atao zao tsy maintsy atao mianatra ihany sika sao mba mahasoa rehefa any am-pitenenana any kiabady le olona ndray andro zay atao hotely mitenena diso teo ny fitenenany azy dia leo aisy ty fitenenany eo ndraindray matetika manko a dia tsy mety mihitsy ny ataonareo manina fao ndraindray a matetika zatra tsy miaraka mihitsy zany fa rehefa ndraindray dia indray fa rehefa matetika dia matetika eny am-pitenenana eny fa tokony tsy maintsy mandeha mihitsy sika manina tokony tsy maintsy mandeha mihitsy sika tsy miaraka zany rehefa tokony dia tokony fa rehefa tsy maintsy dia tsy maintsy aza ampiarahany reo fianarana zany dia matetika mitranga ny tahaka zao tamin'ny mpianatra zao dia matetika ataontsika io ataon'ny mpianatra mikorapaka ary tardy fa rehefa mikorapaka ianao mianjera deo zay tsy anjera rehetra io maratra deo zay tsy aratra rehetra io
voadona atao zay tsy ho voadona rehetra io, tafitrina atao zay tsy ho tafitrina rehetra io, no ny fikorbana. Dia eo sika ny maneho, eo sika ny makatoerana hoe aoka ho resinao amin'ny finonao ny taotrao. Dia amizay ianao a kalnosy tsy hitaitra mihitsy ianao mitranga ny zavatra lamina tsara ianao. Zay namakiko ny tany amin'ny famelakeliko hoe ny no sitrapon'Andriamanitra azafady ny velena kely volana fahatelo indriny fa 420. ao manko miseho ny olona sarotahotra. Io no hoentiko isehoany rehefa sarotahotra ny olona. Volana fahatelo indriny fa 420. Tsy atahotra anao raha mandry eny andro ianao ary homany ny toromasinao. Fa zao toromasinao zao hitako ay tsy mamy e. Ohatra ndreny misy parasy firy zany ao ambaninao, mivadika atsika, mivadika gauche, mivadika droite, mitsilanika, mioka, tsy mamy toromaso. Satria olona sarotahotra, tsy matoky an'Andriamanitra ianao. Tadia tsara fa ny Andriamanitsika dia Andriamanitra tompony fahefana amin'ny zavatra rehetra, amin'ny fotoana, amin'ny toe-javatra, eo amin'ny mpanotanan'Andriamanitra rehetrarehetra. Fa zay eo ianao be tahotra eo a, dia ianao nikirobaka eo, fa reseho amin'ny finonao an'Andriamanitra. Zany tahotra zany dia tsara ny toromaso, mamy ny toromasonao. Eny ry vao mipetraka amin'ny ondana ny lohanao miesona. Dia miesona n'izany. Ny sasany a noho ny toromaso tsy mamy vao matory, sasany ara mangataka amin'ny tompo sady latory ary tompo vao matory tonga atao zao karazana nofo rehetra zao a marina vesatsisy tsony zany nofo zany, feno nofo ratsy ao amin'ny toromasonao, tsy mamy ny toromaso. Sarotahotra. Miandro ny lazalazako zavatra tsy pirin-javatra tahaka izany na dia tsy misy tenin'ny mpianatra momba ny teny toko momba ny toromason'ny mpianatra aza fa Jesoa no natory dia mba hanananao pratique chrétienne hoe ananao fiekena eto hoe za tompo le matoky tena ka rehefa tsy milamina nataoko dia zay azay mikorobaka. Za tompo le tena tsy mba mitany miangina aminao mihitsy fa ataoko ny zavatra rehetra mba vandianako ny fiainako. Aza ianao no manao tahaka izany. Fa voalohany apetrao amin'ny toerany ny tompo, io izy anaty sambonao io, izy tompo ny fahefana rehetra dia matoky azy. Dia eo ampamaky vakina ny ranomasina ao ianao atsahatry ny tompo i ranomasina io ary menitorohevitra ianao hoe minoa ianao aza matahotra. Ho tain'Andriamanitra zany tsy fahatahoranao fa fananao Jesoa ao anaty sambokelinao zany. Amena.